ankohonana miarina vatsiarabola sy hitantsoroka avy amin'ny governemanta malagasy miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka ara-teknika sy arabola ny zarandraikitra dia manatrika ny fiofanana ny mpisitraka ary mianatra ny antsekoly ny zaza iza no misitraka ny ankohonana miarina ireo ankohonana voalahatra ho tena marefo indrindra tao anatin'ireo efa nisitraka vatsiarabola tao amin'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny manodidina Tomasina renivohitra sy ny manodidina ary Fianarantsoa renivohitra sy ny manodidina ankohonana vita fanamarinana fanadiadiana isa-tokantrano ary nankatoavana Baibe Maso marina fa tsy misy ny fisoratana na fandraisana anarana vaovao ohatrinona ny vatsiraisina amin'ny ankohonana miarina lela vola 5,000 ariary isam-bolana isan-tokantrano mandritry ny enim-bolana izany hoe inenina mandray 10,000 ariary ny ankohonana iray voafetra ny vola enti-manana noho izany dia voafetra koa ny isan'ny ankohonana marefo afaka isitraka raha manana fitarainana mahakasika ny tetika asa ankohonana miarina ianao dia manantona ao amin'ny birao ny fokotany misy ianao ankohonana miarina fandarana sy ny governemanta malagasy eo amban'ny fiahiny ministeram-ponina ny fiahina ara-tsosialy ary fampivoarana ny vehivavy tanterahan'ny FID Fonds d'intervention pour le développement famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena